Nampifaliana be tompoko no androsoana indray atao anatin'ny tokantranonao amin'ity fotoana zay anarahanao izao sekoly baiboly izao fananganana fiainam-baovao zay moa no anaran'ity fandaran'ity izany hoe fampianarana ny baiboly ray manontolo tao anatin'ny volana ray teo eo zao raha ohatra hoe nanaraka tsara ianao dia nasesitsika ny bokyny Genesis ray manontolo ary dia efa tonga sady any amin'ny toko fahasivitsika mamaraparana ny toko fahasivy amin'ity andro anio ity tena misy lesona ngezabe zay mahasoanao ity fandaran'ity ary araky ny efa averimberina matetika eto moa zany pasteur Ertina dia hoe sady fiainana be dia be no tonga le olona ihany koa any amin'ny fiainana mandrakizay koa mba hatomombana tsara ny fandaram-potoana antsika eto raha mety ianao atao anatin'ny tokantrano dia ajanona vetivety ny zavatra ataonao dia mba hivavaka tsika amin'izao fotoana izao vavaka tsika tompoko ry Andriamanitra mpamorona ny zavatra rehetra amisaotranao izahay manana anjara ny fitoriana ny filazantsaranao eto azoko antoka sy inona fa ny teninao eto anio dia mitondra fiainana mitondra fanafahana mitondra famonjena ary ny fanazavana zao soratra masina zao zay tsy hainy saina maolombelona mihitsy dia ny fananao masina nefa manendrina eto koa sokafy hatrany hatrany ny tovam-pandrenesana rehetra eo amin'ny vatan'retolondreto ary ny teny dia apetrao eo ambava ny mpanomponao amin'ny fanazavana ny zao afatra izao mba hitondra finoana fanasitranana fanafahana famonjena ary fitahina lehibe ho an'ny mahaolombelona azy na amin'ny ara-panany zany na eo amin'ny lafiny ara-batany zany na amin'ny ankehitriny na amin'ny hoavy amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo amen. Miarabanao pasteur tonga soa eto ndraitsika manona fiadanany tomponao pasteur Tovo miarabantsika manakafy tompoko raha fitintsiko ely ny lesitsika farany dia teo amin'ny Genesis toko 19 sy ny toko 20 tapany voalohany no noresantsika rehefa natsiaro any Noa valy-mianaka Andriamanitra dia namoaka Noa tao anatin'ny sambo fiara ary tamin'izay fotoana izay indrindra dia raha tadiditsika dia ny hoe na dia nisy fotoana aza afaka nivoaka tao anatin'ny sambo fiara i Noa valy-mianaka dia ny andry ny programan'Andriamanitra mihitsy ny taridalan'Andriamanitra mihitsy izy mba hamoaka azy eo anatin'ny sambo fiara satria Andriamanitra pasteur i Noa azafady dia efa nahalala foana hoe Andriamanitra no mitondra ny fiainany Andriamanitra no pilote ny fiainany manontolo ary raha tsarotsika dia Andriamanitra mihitsy no teo amin'ny direction ny sambo fiara io natonga ny sambo fiara Noa itsy nivadika natonga ny tany amin'ny tendrombohitra ararata ka rehefa tsy teo tsony ny safidrano nandritra ny 500 andro dia ny andry an'Andriamanitra indray Noa mba hivoahana ao anatin'ny sambo fiara alalany manao hoe aiza ny lalaka le aiza ny lalaka izorana ny olombelona anankiray tokoa moa tsy pasteur Ertina indrindra amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia matetika tratrana fahaverezakevitra lalina lasa mirenireny tsy misy atao satria tsy manaky lay hotariany fanan'Andriamanitra fa rehefa ny fanan'Andriamanitra no mitarika atsika ry havana dia tsy misy fotoana verivery zany foana tsy misy andro na oraka ilazanao manao hoe tsy hitako izay atao fa manaka atao foana ny olona anankiray eo ambany fitariany fanamasina ary zany na tonga Noa nanaiky hotarian'Andriamanitra vao nivoaka tao anatin'ny sambo fiara rehefa nivoaka tao anatin'ny sambo fiara i Noa valy-mianaka dia tsy tonga dia niorakoraka be izy manao hoe atsika rery ny tanàny tsy zay ny resaka teo fa ny zavatra nataony tao pasteur dia nanao altara dia nanao fanatitra ho an'i Jehova ozy ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra ary zay fanatitra ho an'Andriamanitra zay dia niakatra ho fofona manitra teo anatren'Andriamanitra ka nilazan'ny tompo manao hoe tsy mba hanozona ny tantsony tsy mba handringana ny tantsony amin'ny safidrano ary rehetra amin'izao dia tsy hanam-pitsarana ny tao-pidinjana sy ny tao-pamafazana ny fahavaratra ny ririnina ny lohataona sy ny fararano io moa ny efa razavatsika teto manao hoe ny
toetrandro io climat zay lazantsika am'izao fotoan'izao ivorindreo firenendehibe maneran-tany ao anatin'ilay hoe COP 22 dia itoetrandro matoy mbola normal tahaka an'izao dia fanatotry noa avy tao anatin'ny sampy fiarana natoy zaon'io mbola misy reny atao hoe ririnina mbola misy ny io ranonorana zay iainantsika eto Madagasikara io ainandro zay iainantsika io vokatry ny fanatotry noa daholo io fa ratsy zany io fa efa tsy nisy tsony io fa hafahafa be ny toetrandro teto zay ny zavatra anankiray zay rehefa vita noa zay ataoko hoe fanatitra izay pasteur Hertine dia ohatsy izy volazany tenin'Andriamanitra miti-pitinako azy eo amin'ny toko fahasivy voalohany dia ozy Andriamanitra manao hoe ary Andriamanitra nitsodrana noa sy ny zanany hoe maro fara sy miabetsah ary mameno ny tany ary ny tahotra sy ny ororana reo azy ny biby rehetra sy ny voro manidina rehetra mba amin'izy rehetra mandadina mikisaka amin'ny tany ny azan-drano rehetra ao amin'ny ranomasina dia efa natolotra eo tanan'ireo dia loha tsara le nanao ny altara izy dia nanao fanatitra ary tao arinan'ny fanatitra nataony dia nitsodrano azy Andriamanitra ary efa nitsodrano Andriamanitra pasteur dia nitsodrano voalohany nataony dia sisy manao hoe maro fara sy miabetsah mameno ny tany fa maninona moa Andriamanitra no nitsodrany olona ohatran'izany mifanohitra ihany amin'ny zavatra iainantsika amin'izao fotoana izao hoe ferana nisany zazateraka tsika kory tsy dia hiditra lalany amin'izay fa ny zavatra misy fotsiny pasteur Hertine dia hoe ireo firenena izay be dia be ny taranany ohatra zany Chine zany any amin'izao fotoana izao fa 1,500 million pasteur nipono aminy ny zareo indianina efa mahatratra 1,300 million fa lazaiko aminao fa mandroso be zany firenena zany mandroso zany firenena zany satria rehefa mitombo ny ponina eo aminy a dia mitombo ny infrastructure mitombo fotodrafitrasa ohatran'izany koa ny hitantsika tsara zao ny breziliana zao dia lasa firenena ao anatina firenena matanjaka izy satria maro anaka be izy zay no toko hoe mifadiso amin'le zavatra misy amin'ny iainana amin'izao fotoana zao ohatran'izany reo firenena zay noheverina fa matanjaka nigériana zany firenena matanjaka voalohany reto Afrika tamin'ity 2018 ty nefa ny ponina ao Nigéria efa mahatratra hatrany amin'ny 400 millions izy no be ponina indrindra eto Afrika nefa izy no firenena mandroso indrindra eran'ny Afrika ity tsodrano'Andriamanitra tamin'ny hoaty iny mahatonga any hoe maro fara sy miabetsah ary mameno ny tany dia lazaiko aminao fa zay firenena mitombo be zany amin'izao fotoana izao dia lasa firenena matanjaka fa eritrereto aka firenena ankiray tsika mba tsy resaka Madagasikara tsika ohatra hoe ny Comorianina vitsikely ane nisan'izany Comorianina zany fa i Comore zany anisan'ny firenena tena gisitra be tena gisitra maneran-tany mihitsy zany Comorianina zany satria vitsikely zareo dia ohatr'izany reo firenena maro samihafa manerana an'izao tontolo izao ka zay ny amidi-pitinako iny fandarana iny raha ohatra fotsiny mbola ampina ny fanazavana dia ohatra ny velaran-tany Madagasikara dia mbola manatombony ny velaran-tany frantsay manatombo mbola any amin'ny 100,000 kilomètre toradro ny velaran-tany Madagasikara nefa jereo tsara ny poninao amin'ny zareo frantsay fa mahatratra tany amin'ny 90 millions isany fa tsika eto Madagasikara 25 millions nytiako lazaina hoe za tsy mampirisika anao hoe miteraha be dehibe na hoe na izao na zao atao fa ny zavatra tsapako fotsiny dia hoe lay tsodranoa nitsodran'Andriamanitra tamin'ny hoa ty mampitombo ny fahasoavana be dehibe ao amina olona anankiray na ao amina firenena anankiray zay ny amin'iny amaky ny Genesis toko fahasivitsika pasteur ny 9:20 vakiko amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary ny zanaka lahy Noa zay nivoaka avy tamin'ny samby fiara dia Sema sy Ama ary Jafeta ary Ama norainy Kanana ireo telo lahy ireo no zanako Noa ary avy tamin'ireo no nielezan'ny olona tambonin'ny tany rehetra ary vao tonga ampiasa tany Noa ka nanao tany mboaloboka ary nisotro tamin'ny divay izy ka mamo dia nanary lamba izy ka nitanjaka tao anatin'ny lainy ary hitany Ama rainy Kanana ny fitanjahany rainy dia nambarany tamin'ny rahalahy roa lahy teo ivelany ary nalainy Sema sy Jafeta ny lamba ka nentiny izy ny rahalahy teo atsorony dia nanao dia mianitra izy ka nandrakotra ny fitanjahany rainy ary nitavany tsy nanatrika ka dia tsy hita ny fitanjahany rainy dia natsiary Noa rehefa afaka ny mamono ka nahafantatra zay fa nataony zanany faralahy taminy dia hoy izy ho voaosina anie Kanana ho tena andevony rahalahiny izy ary koa izy isaorana anie Jehovah Andriamanitra Sema ary ao Kanana ho andevony
ataon'andriamanitra malalaka ny jafeta ary aoka onina ao andainy semana izy ary aoka kanana ho andeviny ary ny andro ny ainanoa taorian'ny safidrano dia dimapolo amin'ny telonjato taona ary ny andro rehetra ny ainanoa dia 50 amin'ny 700 taona dia maty izy pasteur erty zava-dehibe zay paster ny namakina izay tantara izay mariana moa zany paster fa dia io zavaraha voasoratra rehetra ao anaty baiboly dia misy lesona ara-panahy daholo zay no mahafinaritra an'le izy misy lesona daholy ary tena lesona amin'ny fiainana hiatrehana amin'ny fiainana ohatrany hoe raha mandinika ny olona zao ndraindray dia hoe inona moa nidiran'izany amin'ny vadiny sitaka inona moa nidiran'izany amin'ny hanikohaniko androany za zao tsy mihinan-kanina androany tsisy hanina hoanina zay menakavy inona moa nidiran'izany amin'izay tsisy asa fa tena misy idiran'izany pasteur ty tena andriamanitra avakitsika ty ary zay zavatra rehetrarehetrarehetra ianarantsika eto dia tena misy idiran'ny fiainantsika hatramin'ny androany telo lany zanaky noa izay isema de hama ary jafeta isema zany ny voalohany pasteur hama amin'ny faharoa de jafeta ny fahatelo farila raha zay ny tena amin'ny tokony izy fa hojerentsika eny eo ambany eo fa lasa mifamadika le izy lasa hama ndray le faharoa indray ny lasa farila hojerentsika amin'ny rahalahy hoe inona ny natonga zay rehefa aveo fa hotoizatsika le vaky teny ireo telo lahy ireo izy andeny fa 50 ireo telo lahy reny zanaky noa ary avy tamin'ireo no ny elizan'ny olona tambonin'ny tany rehetra avy amin'izy telo lahy reo ary vao tonga mpiasa tany noa ka nanao tany mboloboka dia nisotro tamin'ny divay izy ka mamo dia nanary lamba izy ka nitanjaka tao anatin'ny layany ary hitany hama rainy kanana ny fitanjahany rainy dia nambarany tamin'ny rahalahy roa lahy teo ivelany ary nalainy sema sy jafeta ny lamba ka nentin'izy amin'ny rahalahy teo atsoriny dia nanao 5 amitra izy ka nandrako zany fitanjahany rainy ary nitavany tsy nanarika ka tsy hita ny fitanjahany rainy dia natsiaro noa rehefa afaka ny amamony ka nafantatra zay efa nataony zana farila taminy hitatary pasteur raha fitina dia zao ny zavatra nitranga nanomboka ny asa tany noa namboly dia rehefa namboly izy dia namboly voaloboka dia nanamboatra divay tamin'izany no ny voaloboka tamin'izany tsy le mitovy an'le divay atsika am'izao lefa divay efa fermenté be lefa mamamy be reny fa mbola divay tsotsotra zany azanao zany hoe tsy le tena hoe nanana kely dia mampamamy be reny be degré be reny fa ambanimbany ihany ny iny izy ty ny degréany fa sangininana be da be noa ka io voaloboka io tadi tsara pasteur fa rehefa betsaka loatra no hoaninao an'io mampamamo izy io na jus de raisin io ary na mampamamo izy io rehefa trop loatra ny sotronao n'izy io de mamy de nihinana be da be noa nasana natsiro koa le voaloboka de rehefa nihinana izy de ambaran'ny baiboly fa mamo de rehefa mamo izy de nanary lamba de nitanjaka tao anatin'ny layany tao izy nyvoalazan'ny baiboly eto nitanjaka de nanary lamba de ny zavatra nitranga hitany hama le zanany lahakira io zany le zanany faharo io hitany hama de rehefa hitany hama dia lasa izy niantso any sema sy jafeta hoe andao fa mamoatsy dada mamoatsy kaky mambe nanary lamba tena mampalahelo tsy malala menatr'olo lafa baraka sinsisinsisy andao malaky de lasa isema sy jafeta nandray any noa de nifonosony lamba de nibatainy nakany amin'ny efitranony de nakany amin'ny fandrinany de ny zavatra nitranga pasteur vita izay rehetrarehetra izay de natsiaro noa afaka ny amamony de natsiaro izy hoe inony zany nataony ama zany efa hitan'izao afa mamo efa hitan'izao afa
afabaraka naninona no tsy nitafiny lamba naninona no tsy tonga de ny saromany fa naninona ndray izy niantsolona niantso an'ireo ralahany naninona niantsolona indray dia nitsikilikily teo ambaravarana teo daholy ny olona nijery hoe aiza mamo zany aiza dadabe noa mamo zany aiza mety nijerijery teo daholy na zahana na zafikely na vonatiny tsy fantaratso ny paster satria nataony le ralana orakorak fa ny zavatra grave be tahorinany paster de zao nisy zavatra anakoroa na azo ny hama voalohany de fietrena ary faharoa ozina voalohany de fietrena ary faharoa ozina io no zavatra lesona goavana zay ilaina tandremana pasteur am'izao vanim-potoana iainantsika izao tena ilaina tandremana ary io ny fahotana mahafaty indrindra mahazo ny kristianina fahotana mahafaty mahazo ny kristianina de iny hoe voalohany manala baraka ray aman-dreny faharoa manenjika ray aman-dreny fahatelo miady amina ray aman-dreny reo zany pasteur tena miteraka zava-doza mihitsy eo amina fiainana kristianina mety tsy mijangajanga izy mety tsy mamon'olona le kristianina mety manino izy ty mety tsy manao ratsy izy mety tsy mangalatra mety tsy mamaky banky fa izy mieritreritra hoe ny ray aman-dreniko mahantra ny ray aman-dreniko tsy nahita fianarana ny ray aman-dreniko domadoma ny ray aman-dreniko vendrana ka afaka manao zay tiako tenenina aminy aho afaka milaza zay tiako lazaina aminy aho afaka manambany azy aho afaka tena ataoko tsinotsinona izy fa attention pasteur mitondra loza zany eo anatren'andriamanitra izao no didy misy teny fikasana ao amin'ny exodosy toko faharoapolo andininy fahavalonga misy pasteur le hoe ajaony ray nosy nrenao andininy fahafiry izy iny azafady tsy andiny fahavalo fa andova kitika zay tsy vakikale pasteur andininy faharoabe folo manajany ray nosy ny reninao mba ho maro hoandro ianao ao amin'ny tany zay omeny Jehovah-Andriamanitra ao ho anao manajany rainao sy ny reninao mba ho maro hoandro ianao ao amin'ny tany zay omeny Jehovah-Andriamanitra ao anao ka misy olona lay mpana pasteur hoe satria ny ray aman-dreniny mety tsy mivavaka tokoa ny ray aman-dreniny mety tsy mitovy finoana amin'ny ray aman-dreniny fa tandremy pasteur mitondra loza mitondra fietrena ny fanaovana tsinotsinona ny fanambanina ray aman-dreny na hitana masoandro na ny ray aman-dreny ara-panahy na ny ray aman-dreny na hitana masoandro niteraka anao aranofo na ny ray aman-dreny ara-panahy ny fanaovana tsinotsinona ny reny ny enao mety tafity anao de mety anala baraka azy tafity anao de mety anao teny marary azy mitondra zava-doza amin'ny fiainana reny pasteur ny teboka voalohany hita eto pasteur raha miremarika etsika de zao ery amin'ny andininy fahavalombe folo toy izy ary ny zanaky noa zanakalahy noa izay nivoaka tao amin'ny samby fiara de sema sy hama ary jafeta sema amin'ny voalohany hama amin'ny faharoa jafeta amin'ny fahatelo hama zany ny tarany larana faharoa azonao fa jerenao ery amin'ny andininy faefatra ambyroapolo dia nahatsiaro noa rehefa afaka ny amamony ka nafantatra zay nataony ny zanany farilahy lasa le ralahy faharoa teo lasa niemotra tari amin'ny farilahy ny zavatra hita atao anaty baiboly pasteur tandremo fa misy erasika rehefa anomeny tsodrano Andriamanitra atao anaty baiboly anomeny tsodrano de ny lamato nomena tsodrano voalohany ozy izy Andriamanitra mana hoe atokano ho any lamato fa masina ho ahy ireny de matetika natao anaty baiboly ny zoko ny mahazo tsodrano voalohany de ny farany any amina tsodrano kelikely tadidinao tsara tantarany Jakoba sy Esau fa ny famadika ny fiziko iny izy miralahy i Esau lamato zay mihitsy ratsika rino izy ty biologiquement i Esau no ino izy ty lamato fa izy ty i Jakoba ny farilahy fa ny zavatra nitranga ndray de zao namidiny Esau ny fiziko iny
namidiny esao fizika iny de lasa Jakoba indray ny lasa zokony ka rehefa nanome an'le tsodrano am'izay ny rainy zareo no nanome an'le tsodrano ny rain'izy ireo de lasa Jakoba indray ny nazo azy le farala indray ny nazo azy satria efa ny famadika namidiny le fizika iny de lasa Jakoba le farala indray nahazo an'le tsodrano fa Esau lasa fanozonana azonao de ohatry zay pastera ny zavatra nitrangy eto vokatsy le zavatra nataony Hama izay nanala baraka ny rainy tsy mba nanafokafona an'le fitanjahany rainy tsy mba nanarotsarona le fitanjahany rainy fa niantso vahoaka hoe andao fa mamoatsika aky de lasa niety na ny filaharany azy tao amin'izy prêt-à-pot de lasa tsy mitana ny larana faharoa intsony fa lasa farala ary raha nijery ny toy ny tantarionao de ozona ny azony Kanana ny rainy Kanana Iama sy ny zanany Iama sy Kanana zanany sy ny taranany de ozona ny nazo an'ireo vokatry zay zavatra izay fanaovana tsinitsinina fanala-barakana ny ray aman-dreny nahita masoandro pasteur to tena zay tokoa izy pasteur zany hoe misy antony avokoa ny zavatra mahazo ny taranaka ty aoriana rehefa ny ray aman-dreny zay no miteny ary zany no hitandremana ho atsika tanora indrindrandrindra am'izao vanim-potoana izao dia be lehibe moa tanora manao zay mampalahelo ny ray aman-dreny ny pasteur 7 taona 10 taona hatramin'ny faraika amby 20 taona dia mitrongo ny ray aman-dreny amin'ny lalan'ny fampijaliana ray aman-dreny amin'ty resaka filana ranofo maro isan-karazany ity dia manome alahelo an'le ray aman-dreny ka le ray aman-dreny ane ninina ditrany ankizy de mizanaka foana le tanora ka nefany raha sanatry reny ray aman-dreny reny no miteny voambolana anankiray fotsiny hoe mangidy tamiko no nataonao fa izao nefa raha ny fiainanao de za de milaza aminao fa orarany azo an'izany tanora zany raha misy ray aman-dreny sanatry manosina indre mandeha fotsiny itsika ray aman-dreny ihany ko eo anatrehan'izany toe-javatra nitrangy zany dia ozy izy ny baiboly manao hoe tezera fa aza manota ary aza vela ho tratrany masoandro milentika ny fahatezeranao misy heviny be mahatonga ny baiboly miteny an'izany zany hoe raha ho anatina fahatezerana ny olona anankiray no manapa-kevitra tonga de miteny ka miteniteny foana ho an'io taranaka io ohatra ianao dia tsy hovanik'olona mihitsy ianao raha mitady ianao dia tena olona tsisy ilananao mihitsy ianao ty ngamba de tena ho andeviny rahalahanao mihitsy ianao ty ngamba de tena anody anao zao anao zao ranomasoko zao ianao ty de olona tsisy fotony mihitsy de ampitovina am'ireny karazana biby maloto reny mihitsy aza mony any sasany de za de miteny amitsika tateraka rahabaky teny reny teny reny ary zany mpiavana no ilaina tandremana amin'ny teny aloako ny vava misy mantsy pasteur zany atao hoe ozona avy amin'ny alalan'ny teny zany Andriamanitra raha nanozona ny zanak'olombelona nanozona mena rana tonga de tanteraka de nozoniny ray ny olombelona tamin'ny voalohany manao hoe niatsembohan'ny tavanao ny nananao hoanina nozoniny vehivavy hoe fahorina no nananao anaka sy terana hoanina zavatra tanteraka n'izy zany ry havana malaly vokatry nina vokatry laherin'le teny zany hoe io teny io misy hery io rehefa ny olona manana fahefana eo amboninao no miteny ohatra hoe ray aman-dreny nahitana masoandro dia raha miteny iny olona manana fahefana eo aminao iny de misy fiatraikany zay zavatra zay ary zany natonga ny baiboly niteny teo amin'ny Efesianina 4:2 manao hoe manajany ray nosiny reninao fa izany ny didy voalohany misy teny fikasana ozy no voalazan'ny tenin'Andriamanitra de fanaja mihitsy ny ray aman-dreny nahitana masoandro tsy diso mihitsy ane pasteur tiana ny taolo malagasy raha nanana an'le kolotsaina malagasy io le kolotsaina tokony ho atao tsy natao fa le kolotsaina ny fangaro asana demony ray lasa ohatrany hoe kolotsaina am'izao fotoana zao ny kolotsaina zao de ohatra tamin'ny androny teo amin'ny taolo dia najaina mihitsy zany atao hoe fihavanana zany rehefa tonga ny tontoana ohatra ny taombaovao na ny fankalazana saramanitra anankiray dia tonga ny zanaka manjafy manatitra eny atao hoe solom-body akoho kolotsaina mahafinaritra zany fa am'izao fotoana zao efa vitsy ny tanora vitsy ny zanaka mahatsiaro ray aman-dreny mba hoe anatitra solom-body akoho zany nefany amin'ny alalan'ny reny no andraisana ny tsodrano ny ohatra teo amin'ny taolo malagasy fahiny dia rehefa misy fampakaram-bady de hitanareo io le resaka hoe vodiondro maro isan-karazany io fanomezam-boninahitra sy fangatahana tsodrano
de jereo tsara fa any ambanimbany voatra any no tena hitana azy fa rehefa tonga ny vodiondro ohatra na misy zavatra terina ho an'le ray aman-dreny de mibarataka io ray aman-dreny be io a mivoaka daholo ny tsodrano rehetrarehetra va ny anatin'ny vavany any hoe ianao de ho lasa lavitra nareo de ambinina am'izao nareo de tena be tie be mihitsy ny tsodrano nyvoaka reny le tena hoe kolotsaina malagasy raha ho raisitsika indray le izy pasteur Ertina eo amin'ny tontolo ny ara-panahy satria ty zavatra ambaran'ny baiboly eto ty pasteur a marina fa hoe izy telo mirahalahy reo zanaky inoa tena naterany mihitsy fa na izany na tsy zany de inoa ihany ko no karazana père spirituel an'izy telo mirahalahy reto tamin'izany fotoana zany de ny zavatra nitraga de ty Iama rainy Kanana rehefa nahita ny fitanjahan'ny Noa de araka ny teninao teo hoe tsy mba nanakona n'io fitanjahana io fa lasa ny kritika de lasa ny takoritsika de lasa nanala baraka raha jerentsika tsara ny zavatra traka pasteur de ity tsy nanozona mivantana ny Ama Andriamanitra ino azy vady fa i Kanana azo eritreretina ihany zany hoe teo akaikeo ihany ty Kanana ty ohatra hoe zaza ratsy taizaka amin'ny Kanana de io Kanana io koa no anisan'ny nitakoritsika tany amin'ny zatovolahy mpiara-mianatra tamin'ny tany na ny mpiaramonina manao hoe tena dadabe anay tena ohatraohatran'izao ny toetrany zay zany le sary aseho an'izy tsy de hoe mbola nisy namana betsaka moa izy teo fa zay ny sary aseho an'le izy de rehefa naheno an'izay Sema sy Jafeta de nanao dimy antso izy ny baiboly zany hoe sady mandeha izy a no ny atoko an'izany no nitodika any amin'ny fitanjahany rainy zany tsy te ahita an'izany fitanjahany rainy zany mihitsy izy no saromany lay fitanjahany rainy de ohatra zany zavatra mitraka pasteur be deaibe ny vahoaka an'Andriamanitra mitady an'izany atao hoe osotry ny fitahina mba ho tahin'Andriamanitra mba ho ambinin'Andriamanitra misy zany atao hoe fandroana blocage ao pasteur mety ho tanana roainy blocage eo amiko roainy fanahany limitation amiko roainy asana devoly eo amiko fa misy olona pasteur Ertina mpanompon'Andriamanitra fa tsy mety tafavoaka mihitsy tsy mety tafarina mihitsy ny fiainany tsy mety afaka amin'io problème io mihitsy satria ny antony de zao mety nanana olana manokana na ihany ko hoe nitsangako fahavalo no mety rainao ara-panahy ianao na le ray aman-dreninao ara-panahy de ianao ny atsetry hoe vitavita mora le izy fa teo anatrehan'ny tompo tsy vitavita mora le izy ary zany anie raha mandinikitsika pasteur a nisy fotoana i Mosesy nanambady an'ilay vehivavy atao hoe Kosita vehivavy Kosita i Miriam sy Arona no zokony Mosesy mpiray tapory zareo reo rary mihitsy i Miriam ry saro-piaro amin'ny anadahany ohatran'ireny mpianada reny de mialatsiny miresaka ohatra hoe miaraka amina vehivavy hafa ny anadahany de hoe de tsy tiany iny ve miaraka aminao iny ve lesy miaraka aminao nefa ny mba olona ohatran'izao ihany tsika de tsy tiany le anabaviny le izy de ny kritika teo de farany tonga teo anatrehan'Andriamanitra le fitaraina nikary zareo reo ny teny manao hoe fa ka Mosesy ihany ko moa ny tenenan'Andriamanitra sy ny sisa lasa avy be le fomba fiteny de na atreho de ozy Andriamanitra hoe zany mandray andraikitra misy marina le nitenen'ny Miriam le nitenen'ny Arona misy marina le izy fa saingy zao tsy zakan'Andriamanitra mihitsy mihoatra noho ny fahotana rehetrarehetra ny hoe mpanompon'Andriamanitra ampiasain'Andriamanitra mpanompon'Andriamanitra nosoran'Andriamanitra mpanompon'Andriamanitra misy fahasoavana tsy diko tsara misy fahasoavana napetrak'Andriamanitra ho mpitarika anao napetrak'Andriamanitra hikolokolo ny fanahinao nefa kritikenao fosainao aratsinao hitezeranao nandray fahasoavana be deaibe ho aminy anao de ataonao tsinotsinona am'izay izy lasa betsaka mantsy pasteur manao an'izany misy olona nray fahasoavana atao natoerana anakiray de rehefa aty aorina de lasa kritikeny lasa ratsiny le mpanompon'Andriamanitra za de miteny am'ireny olon'ireny a ny miala ao anatina fiangonana anakiray rehefa tsy mahasoa ny ara-pananao melahy tsy fahotana miala ao anaty fiangonana zany ny antom-pisin'ny fiangonana be deaibe io fa ny fialana ao anatin'ny fiangonana anakiray ataovy mazava tsara fa aza mana ratsy mpanompon'Andriamanitra
aza mifosafosa mpanompon'andriamanitra aza manendry ireo voaositro ozy jehovahandriamanitra zany hoe ny olomba ositr'andriamanitra de aza manendry fa azonao atao ny miala ao anatin'le toerana rehefa misy mizatra ohatr'izany tokoa mantsy pasteur misy mpanompon'andriamanitra tsy te hitorony momba ny resaka fiainan-danitra tsony sy ny fahamasinana sy ny fahamarinana fa varimbarina am'izao fotoana zao de le pinao aminy manomboka misotrotra le fiainam-panahany te hitondro te hihinana vetikanina zao soratra masina te hitombo ara-panahy de nefa ao am'le toerana ivavahany a tsy ahitany an'izay tsony de voatery tsy maintsy misitaka izy azo atao no misitaka azo atao no miala fa saingy zao aza manao zay mampalahelo an'io mpanompon'andriamanitra io ianao aza manao zay manaratsy an'io mpanompon'andriamanitra io nao raha mba atao ihany na raisanao famonjena fa miala moramora fotsiny ary raha azo atao azy de mangatatsy odrano miresaka moramora dia zay no mapety anazy pasteur Ertena zay no isan'ny zavatra lehibe pasteur satria tena mitondra ozona mahatsiravina mihitsy ny fiadiavana amina ray aman-dreny zavatra anankiroa mbola veriko any mitondra fietrena ary faharoa mitondra ozona mitondra fietrena ary faharoa mitondra ozona ny fiadiavanao amina ray aman-dreny iverena kely amin'ny pasteur aloha le hoe ray aman-dreny ara-nofo mialohan'ny idirako am'le ray aman-dreny ara-panahy satria ny ray aman-drenynao niteraka anao a na mety tsy niteraka anao koa ary fa mety dadatoanao e mety dadafaranao mety dadanaivinao mety ho dadabe anao de tadidio tsara zao fa ray aman-dreny reny retsarehetra ireny mety misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny eritreritra ao ataony mety misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny lohanao ny ataon'ireny ray aman-dreny reny fa tadidio zao fa ray aman-dreny foana izy zay pasteur ny isin'le tenin'Andriamanitra hoe mandefera ny dikan'le mandefera de zao zanaka ianao de misy zavatra mila milefitra fa aza mba miady amina ray aman-dreny raha mbola azo atao pasteur aza miady aminy ary aza mifamaly aminy ary aza manao tsinotsinona azy ary aza manala baraka azy raha mbola misy zany zavatra azonao hoe andeferana azy de milefitra foana pasteur fa tsy hoe zavatra kely tsisy dikany ndraindraiky pasteur savony mampiady azy am'le ray aman-dreny ndraindray resaka zavatra tsy hitakory de io ianao anao vavavava amina ray aman-dreny satria mba mety manana tomobile kely ianao mba mety nahazo taxi be kely ianao mba mety nahatsangana trano kely mba ianao no manamanaka atao kely manamanaka irena kely noho ny hafa de avy ianao mahita ny ray aman-drenynao somary mavomavo any ambany vohatra somary tsinotsinona kely de anambanimbany na mahita ny dadatona ary dadafara na ry dadabe na mihina paraky ary io tsy anjaranao ny mitsara azy tsy anjaranao ny manao tsinotsinona azy tadidio zay na mety mamilava ary izy ny anjaranao no mety afaka miteny azy ajanony an'izay nytoka dadato fa manimba anao ny anjaranao fa tsy anjaranao ny manambanimbany azy na manao tsinotsinona azy pasteur fa napetraka Andriamanitra ho ray aman-dreny foana ireny ka ny fiheverana hoe ianao tena zavatra ary ny ray aman-dreny ho tsinotsinona de ampididozanao zay pasteur ampididozan'ny olona fanaovana tsinotsinona na ray aman-dreny na fanambanimbanina na fanalambaraka eo de tomeko foana ny torohevitra raha mbola mba misy azonao ataony amina ray aman-dreny na tsy mitovy finoana aminao ary izy na tsy mitovy finoana aminao mety misy fotoana mihitsy ary izy mbola manompo sampy pasteur tsy midika fa raha mpanompo sampy izy de tsy ray aman-dreninao akory za tsy miteny aminy hoe toano izy am'le fanompo-tsampiny fa toano izy amin'ny maha-olombelona amin'ny ray aman-dreninao azy am'izay zavatra tokony omenao azy raha hitanao efa rovotra ny akanjony ividianakanjo izy raha hitanao rovotra mibody fotsiny ividia mibody fotsy izy raha hitanao tokony omena koa izy ividianao koa izy ray aman-dreny fa ho ny ten'Andriamanitra manajany rainao sy ny reninao mba ho maro andro ianao ary io pasteur no didy voalohany ao anatin'ny didy folo misy teny fikasana ao io no anisan'ny didy folo io ihany no didy misy teny fikasana ny didy folo anaky folo a ny voalohany am'ireo de hoe aza manan'Andriamanitra kafa fa izao ihany fa roa aza manao sarin-javatra voasokitra fa telo aza manonona foana anaran'ny Jehovahandriamanitra fa efatra ajaony manasina ny andro sabata na masina azy de fa dimy am'izay eo no mitsofoka le hoe manajany rainao sy ny renao mba ho maro andro ianao io ihany no didy misy teny fikasana fa ny akoatra zay aza mijangajanga aza mangalatra aza mamon'olona aza mety vabolelo mandangy sinsisa fa io ihany ny teny ao anatin'ny didy folo
no misy teny fikasana no napanatenan'andriamanitra fa raha mahay manajany rainao sy ny reninao ianao de mba ho maro andro ianao fa misy dikany ange pasteur renle olona mitsipozipozy amin'ny fiainany reny renle olona matimaty tanora reny rendray misy antokantony any reny misy antony any reny pasteur sy itsika le hoe zanaka miaina ao anatina ozina faratapony satria manao zay mampalahelo ny ray aman-dreninao anao tamin'ny fahatandroana manao zay mampalahelo ny ray aman-dreninao ianao tamin'ny anao natanjaka manao zay mampalahelo ny ray aman-dreninao anao tamin'ny androany de jereva nge fiainanao fa misy zavatra tsy mandeha mihitsy ao tena voasakana misy zavatra bloqué tena tsy hitanao mihitsy ao ahoana ny amanan'ity blocage mamatitra fiainako teny satria misy fotoana koa le ray aman-dreny manozona anao ary eo foana ao pasteur nytandremana raha vao ny ray aman-dreny manozona zanaka tsisy hevitra mihitsy fa io tena tsisy paky io fa tonga de miraikitra io raha vao ray aman-dreny nahitanao masoandro zao no manozona anao de tena ratsy be io raha tsy hoe anga zavatra anankiray any anga ny hoe nivavaka ianao nanompo an'andriamanitra ianao dia tsy tiany ray aman-dreninao ianao de nozonona izay ihany anga pasteur no mahatonga ny hoe tsy mandaitra ny ozony ray aman-dreny satria le olona nanompo an'andriamanitra de ny fahefan'andriamanitra le be lavitra noho na fahefana ray aman-dreny de tsy mandaitra le tsodranony tsy mandaitra le ozona azafady fa raha hoe ianao nanao tsinotsinona azy ny teny ratsy nanompanopa dadanao zao nataonao ialahy tsy raharaha ko ialahy ialahy koa raha olona efa ho faty io tsy fiteny zany rahalahy tsy fiteny zany mitondra ozona hatrany amin'ny taranaka ny fanaovanao an'izany mitondra ozona hatrany amin'ny taranaka ny mamanao raha nabavy ataonao tena inona koa ndra raha ikoa tena nga tandreo raha nabavy fa tsy mafy noho izy ianao ny ainao eo ampelantanan'andriamanitra ary ny taranaka ao eo ampelantanan'andriamanitra fa tsy eo ampelantanany vola so de mba metimety ny asa hoe lasa directeur ana banky lasa ambonimbony kely tafita inareo ngany nahatafita fahaizako ihany nahatafita tsisy raha iko anareo tandremo fa tsy fanao zany amina ray aman-dreny mampididoza tsoroa matany zany izay no natonga ny zanako no a pasteur niarana ozona matsiravina hatrany amin'ny taranany satria raha ny fantatra zany pasteur de zao ny reto africaine itsika africaine moa zany ny africaine maintotra ireo zany de taranaka avy amin'ny hama avy amin'le kanana zay zany raha ny tantarany baiboly no jerena ny africaine de jere fa raha nisan'ny firenena sahirana indrindra eto ambonin'ny tany sy firenena mampalahelo indrindra de ny firenena africaine nandaitra hatrany amintsika androany hatramin'ny androany le ozona tao amin'ny hama nataony noa tam'zany pasteur izay le aranofo fa nazanona zany pasteur de miteny anytsika ny ray aman-dreny aza ty manozona zanaka na inona aloha adalan'ny zanaka ao na inona zavatra ataony zanaka ao manao zay mampalahelo anao tena miteny aminao hoe aza manozona azy aza manozona zanaka fa tsy mora ny mamahany io ndraindray mako pasteur misy ohatry zao nanenina le ray aman-dreny tateo arina satria izy nanozona an'le zanaka de nanenina izy ny ranomasoko anody anao izao adalanao sy ditranao zao anody anao izao fampahorinao anazy zao anody anao de iny tokoa le zaza afaka 5 taona n'iny le oziny iny fa tena mandraingirangy de eo enao de iteny manao hoe ao fa rehefa mitsodranao anao ndray ahy vaako reny teniko reny aloha fa tsy anozona alao tsony tsy mahavany itsony pasteur ny tsodranona ray aman-dreny fa tsy maintsy mila autorité ambony lavitra noho ny ray aman-dreny ndray vao mahavany io zay le vavaka délivrance moramora zany nanozona io nge tsotra be pasteur io ohatrany hoe namboly kininina ianao zanao de nambolenao ny zana kininina natsaky na namboly letsina ohatra zany de nambolenao iny raha androany iny nambolenao ka ongotanao raha riva de mety miala azanao raha androany iny nambolenao ka ongotanao afaka herinandro de mety miala fa raha androany iny nambolenao ka afaka 5 taona ianao vao anongotra an'iny de io zany aloha batako ohatra ty amin'ny fakany tsy miongotra io raha tsy bulldozer azanao
tsy miongo ty raha tsy bildozer fa sao de ozy izy herinao hoe ongotako afaka 5 taona ongotako amin'ny tanako tsy voaongotra ohatrany io ary zay no masarotra be ny resaka ozina avy amina ray aman-dreny mety nanenina le ray aman-dreny tateo ariny de nytena hoe tsapako raiky izy fa de nava de ifonako zavatra tenako fa vako tsofoko rano ray nareo fa nitsodrana ray aman-dreny io fa tsy mandaitra tsony fa mila autorité hafa ambony lavitra no le ray aman-dreny asa raha mazava zany paster zay vo miala iozina avy amina ray aman-dreny io fa zay no mahatonga atsika amin'ny teny hoe na inana ina ditran-janakao azo ozonina izy so de anenina ihany ianao rina kely satria zanakao ihany ane io e ary tsy overitsy zanakao io de tandremo fepero-ny vava fepero-ny zavatra lazaina zay raha paster fa iverenako le père spirituel teo na le ray aman-dreny ara-panahy fa io ia mantsainao no anisan'ny zavatra goavana zay tena manapotika fiainana mpanompon'Andriamanitra maro pino maro hoe araky le nytenenao teo hoe ny fo ara-panahy ianao tao amina fiangonana anankiray tonga ianao tao amina fiangonana anankiray tao no nahalalanao an' Jesosy nahalalanao an'Andriamanitra ny alao anefa ianao de fanaratsiana tsy hoe ny ala tsotra fotsiny araky le tenao tao le miala amin'ny fiangonana paster tsy fahotana satria ny fiangonana rindrina efatra tsy fahotana io na miala tsy ianao de mifindra tsy miala tao vaony iroko ianao de mifindra amina fiangonana fa tsy maninona zany azavato tsy problema zany paster fa ny problema mahatsiravina de le hoe mialao ianao de anaratsy an'le paster mialao ianao de anala baraka an'le paster mialao am'le fiangonana ianao de lasa iny ianao ny fa lasa gazety be tsero reny paster tena mampitotosa jerenao ny tantarany Davida sy Saoly i Saoly no mpanjakany Israely mpanjaka voalohany tao amin'ny Israely i Saoly anefa nanao zay zavatra tsy nety teo anatren'Andriamanitra i Saoly nandika ny tenin'Andriamanitra de hoy Andriamanitra hoe hoalako tsy ho mpanjaka ny Israely itsony fa anangana olona anankiray de i Davida anangana ny Davida mpiandrondry ho lasa mpanjaka isola ny Saoly zay ny lalàna Andriamanitra nametraka an'izay didi-pitsaran'izay ho alala i Saoly de i Davida no apetraka eo kanefany na de nyteny ary Andriamanitra androany hoe ho alany Saoly de ho Davida ny apetraka ao de mbola niandry amapolopolo taonany vo tanteraka zay asana 4 taona tsy vo 3 taona mariny paster vo tanteraka iny 3 taona tao arina nanosorana ny Davida ho mpanjaka zay izy vo tena lasa mpanjaka de inona am'izay nataony Saoly vo fantatry Saoly zany tamin'ny fotoana io hoe i Davida no isolo azy de ny fofony ain'ny Davida izy de nitady an'ny Davida naizanaiza io iny tsy maintsy matoko de indray andro Davida niafina tao anaty zoy anankiray niafina tao anatina fosy anankiray izy ty Davida niafina tao anaty zoy de rehefa niafina tao i Davida de iny koa Saoly fa nitsofoka tao tsy nahalala koa re Davida efa ao de inona nataony Saoly tao natory reradreraky Saoly zany nanenjika ny Davida izy tsy malala hoe Davida nge tafatsofoko anatin'le zoy ao fa i Saoly reraka nanenjika de natory de ozy izy miaramila ny Davida anankiray niaraka tamin'ny tao anatin'ny zoy io ozy izy Saoly fa matory eo reniko ny toromaso avela ozy izy le miaramila ho le foniko indray mandeha fa io manenjika anao fa ozy izy Davida azakasiany izy allo Jehova zay anala azy ao Jehova ihany ny amono azy fa aza manindry ny voaositry Jehova aza mikasikasika mpanompon'Andriamanitra fa ho ataony Jehova tsy ho ataony Jehova tsy manatsiny izay mikasikasika na manindry ny olomba ositr'Andriamanitra ahita tsiny ahita ozony izay mikasikasika ny mpanompon'Andriamanitra io fa aza kasiana izy ozy izy Davida indro Davida no nahazo ny Saoly hoe nanana iny zany opportunité occasion afana mamono ny Saoly fa ny lafinaritra i Davida tsy nety namono ny Saoly mihitsy paster satria fatany tsara hoe i Saoly no rainy ara-panahy ka na inona adiny Saoly na inona fivadian'ny Saoly teo anatrehan'Andriamanitra lava tsy tao amin'ny Saoly tsony ny tanan'Andriamanitra efa tsy tao tsony ny tanan'Andriamanitra de zao ny tao an-tsainy Davida zay aferanao sy Andriamanitra iny fa tsisy idirako amin'iny fa za tsy hikasika anao zany ny fahendrena lalina nananany Davida paster tena nafinaritra be ny fahendren'i Davida
ianao sy andriamanitra no mifanaraka any zay anovany tompo anao fa za tsy amono anao na manana fahafana ray amono anao etondroany za tsy amono anao za mipastera ny zavara tokony ho tandremana rehefa miala amina fiangonana iray ianao de miala moramora fotsiny fa aza mana ratsy n'le mpanompon'andriamanitra za zao pastera tsika neny tezaina tamina fiangonana zokony reny ary misy ray aman-dreny ara-panany taiza tao anatiny tam'zany fa tsy fomba ny hoe niala tao le fiangonana anao de ho aratsinao fiangonana io de olazainao fa tsy izy io ilazainao nefa tao no nahalalanao an' jesosy tao no nahalalanao an'zany jesosy ny ataonao te ambony azy fijaliny de avy ianao de anaratsy le fiangonana ary anaratsy an'le pasteur nahitanao aza ny fahalemeny pasteur io nahitanao aza ny fahotana ataony nahitanao aza ny zavatra tsy mety ataony anjara nisy andriamanitra zany fa tsy anjaranao no manao gazety analabaraka azy ary eo ny zavatra anisan'ny tena tandremako pasteur mampitandrina an'le tolo reta hoe tandremo le hoe mba manamanana fahefana kely eto amin'ny tany sy ny fanjakana na manana gazety na manana fahita lavitra de andeha nienjika ray aman-dreny ara-panahy andeha nienjika mpitoroteny le mpitoroteny mety manana ny fahalemeny pasteur fa tandremo fa aleo mitandritandrina ihany aleo mitandritandrina ihany satria raha tena avy amin'andriamanitra io olo io ka andriamanitra nanendreny io ka ianao no miezaka hiady amin'ny olona io de ahita problema amin'andriamanitra ianao aleo tsy miteny fotsiny aleo mangina de zay ny fahendrena tsara indrindra pasteur aleo tsy miady amina ray aman-dreny ara-panahy aleo tsy miady amina mpanompon'andriamanitra fa hitandozy io melohany amara-paranantsika am'lalazy pasteur to tena mariny zay pasteur tiana fitandremana ho atsika rehetra zay mandresy manaraka ny fandarany tiany hoe manajany rainao sy ny reninao na ny ray aman-dreninao nahitanao masoandro na ny ray aman-dreninao ara-panahy na ihany ko pasteur ny hoe raha hitarsika kely resaka na ny lehiben'ny fokotany amin'ny toerana misy anao na ny ben'ny tanàna na ny mpitondra fanjakana ambony président de la république sy reo tompona andraikita rehetrarehetra fanaja ozy izy ny tenin'andriamanitra eo amin'ny romanina toko fatelo amby folo manao hoe aoka ny olona rehetra samy anaiky ny fahefana lehibe fa tsy misy fahefana afa-tsy zay avy amin'andriamanitra fa zay misy de voatendrin'andriamanitra koa zay manohitra ny fahefana de manohitra ny voatendrin'andriamanitra ary zay manohitra de azo fahamilohana ny tiany baiboly olazaina de izao hoe raha misy olona manana fahefana mihoatra noho ianao ka andriamanitra tokoa ny nametraka azy eo soritako mazava tsara andriamanitra nametraka azy eo amin'ny toerana na fanefana amin'ny tany sy ny firenena na fahefana ara-panahy indrindraindrindra ao amin'ny ray aman-dreny dia ilaina no fanaja ny vokatra le izy zany la hijery vokatra tsara tsika de hoe ny fifanajana zay atana tohatra napetrak'andriamanitra zay de miteraka tsodrano lehibe avy amin'andriamanitra miteraka fiadana-po sy filaminana eo anivon'ny fiarahamonina jereo tsara ane rehefa mifanaja ohatra ny ray aman-dreny sy ny zanaka de milamina ho azy ane zany fiaina tokantrano zany rehefa mifamevoninahitra ny mpanompon'andriamanitra ny pindro sy ny ray aman-dreny ara-panahy de mandroso zany asan'andriamanitra zany de taky zany eo amina firenena anakiray rehefa mandroso ny firenena tonga ny firenena anakiray mandroso de zavatra tsotra be mifanaja tsara eo ny ray aman-dreny ara-panahy de eo ihany ko ny ray aman-dreny ara-panjakana misy fifanajana ohatran'zany ny zavatra anakiray pasteur tiana misy filopirenena am'izao fotoana zao malaza de malaza io filopirenena io firenena mandroso indrindra eran-tany ny filopirenena amerikana am'izao dia manana mpaminany lehibe eo akaikiny manana mpanompon'andriamanitra ho mpanolotsaina azy mpitondram-bavaka azy intercesseur zay mivavaka ho azy ary de raisy ny tena namana akaiky mihitsy ireo mpanompon'andriamanitra ireo satria fantany tsara mihitsy hoe ny fandrosony ny firenena anakiray de tsy miankina amina vola na de manam-bola azy izy tsy miankina amin'ny fahefana maolombelona fa miankina am'le fahefana lehibe de ny fahefan'andriamanitra rery any ary zany no mampatanjaka ny firenena anakiray satria miaraka am'le fahefan'andriamanitra misy tantara atao anatin'ny baiboly ato pasteur tiana amaranako azy am'izay le hoe manajany rainosy ny reninao zay
taditsika tsara teo miresaka amin'ny tantarany David ianao pasteur. David zany koa dia tsy nanendry tena fa Andriamanitra mihitsy no nanositra azy ary tsy nisy mpanjaka ny tenen'Andriamanitra hoe mpanjaka araka ny foko fa i Davida. De izao ny zanany Lamatoa atao hoe i Absaloma, io ndray no tsy nanaja azy nitrongy anazy teo amin'ny fitondrana, nanao tsinotsinona azy. Fa i Davida ihany koa tsy tsy namalifaty tamin'io pasteur, fa noraisiny tahaka ny zanaka foana. Fa ny voka-dratsin'le izy anisan'ny olona ratsy fahafatesana indrindra i Absaloma, sady maty tanora, sady maty tanora, vokatry ny fanaovany tsinotsinona ny io sady ray niteraka azy no ray ny ara-panahy io. Ka ilaina fitandremana tsara ny tranga-zavatra ohatran'izany satria reny zavatra efa niseho tao anatin'ny baiboly reny anie, reny zavatra niseho tao anatin'ny baiboly reny lesona ho antsika ireny, lesona ho antsika ireny a. Ary dia anjarantsika ty aoriana no manaraka fotsiny mijery an'le izy hoe ay tokoa nisy mpanompon'Andriamanitra ohatran'izao tokoa moa tsy azo atao ny manao tsinotsinona azy a. De ho hitanao fa ny fanajanao ray ara-panahy, ny fanajanao ny ray aman-drenina kosa raha entsika amin'ny lafiny anankiray hoe inona ny vokatra tsara hoentiny pasteur etiana, de ireo mpanompon'Andriamanitra zay ataoko hoe nanaja ny ray aman-dreniny, nanao sitrapon'Andriamanitra, nakatohany reny ray aman-dreniny reny, de notahin'Andriamanitra sy noambin'Andriamanitra hatramin'ny farany pasteur. ndao hivavaka arytsika pasteur no zay fampianarana nafinaritra be androany zay. Mankasitraka indrindra tompo no zay fampianarana nomenao zay fa zay ahafahanay mitombo ndray amin'ny fanomponanao zay ary ahafahanay manao dingana ndray. Te andeha lavitra zay amin'ny fanomponanao, te anao dingana koavana izay, hotahinao anay zay, hotahinao ny reto mpijery mpanaraka amin'ny fandarana, menao fahendrena fahalalahana izy ireo, aza velanao nonao foana reny reny fampianarana reny zay nampianaranao anay, izay miteraka ozona na miteraka tsodrano. Engany tompo ifidiny fiainana izay mba ho velona, ifidiny fitahinao zay, ifidiny tsodrano zay, ifidiny lalana avy aminao zay, aza velana mafo, aza velana mafo atoka ho any amin'izy moa zay tompo. Enao rereny ny manana fiainana mandrakizay, maro aminay nefa difotra ao anaty ady, reraky ny ady, potiky ny ady, nefa za mino tompo fa zay toro teny androany zay ane anangana ny fiainan'reto olona ireto, tsy maintsy ho tafavoaka ireo amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra indrindra tompo, amen. Zay sainga mba pasteur ny azotsika nalatra androany eny tompoko toy zatsika fampianarana toy izany indray raha sitrapony tompo raha mpitso veloma tompoka, veloma tompoka.